mandintsaina zay mandreraka soloinao fiadanampo ny fahorina zay masasatra ho tonga fifaniana manankarena fitiavany anao fa asoavana be tsy misy zay tsy anananao anao zao rehetra izao sambatrao fazanakao eny malalanao izasianao iaraby ifampitantanology atretikatrany andanitra iaraka mandrakiza entiko eo aminao avoko reo zadatsarotra manjo matoky ny fitantananao ianao lay tompo tsy mandao manankarena fitiavany anao fa asoarana be tsy misy zay tsy anananao anao zao rehetra izao sambatrao fazanakao eny malalanao izasianao iaraby ifampitantanology atretikatrany andanitra iaraka mandrakizay sambatrao fazanakao eny malalanao izasianao iaraby ifampitantanology atretikatrany andanitra iaraka satanico izay telalova no maniniray io lay tany vaovao hoasianao izay vonon-kandresy izao fiainan'izao azavazina fa neto mandalo miserana ihany ny afaliana ny sainy sy tomany fangana fizy efa miandry anao ny mpamonjy miandry anao i Kristy andray manonto ny fibebahanao Tsy fotoana ny andrasandras fa tsy tompo ny hoavy anao na ny ray minitra za tsy fantatra koa anio tapao ny hevitrao azavazina fa neto mandalo miserana ihany ny afaliana ny sainy sy tomany koa fangana
tsy fantatra ripanota manantona hatolony ny fona izanye izao mifona hamelana ny otanao tsy ampiny mikasa mandray safanapa hakevitra uvita fiumanano yaluni yandeyanana hatuluni ni funa hamelana ny utanawa siampini mikasa mandray safanapa hakevitra uvita fiumanano yaluni yandeyanana
famelan-keloka seminaira iarana amin'ny pastora Rakotormino Norvin. Manatitranitra ny arahaba sy ny firarintso ho antsika rehetra indray manaraka n'izao fandarana izao seminaira ara-baiboly momba ny famelan-keloka. Andro fahatelotsika androany mitondra ny lohateny hoe fahateram-baovao. Misy famarinana anankiray tiana ho tsindriana indray androany. Akoatra n'izay efa rentsika izay ny roa andro lasa izay dia izao ny fahateram-baovao koa dia miantoka ny famonjena sy ny mahavaovonjy antsika. Jaonina toko fahatelo ka ny andininy fahatelo Jesosy namalika nanao taminy hoe raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Jaonina toko fahatelo ka ny andininy fahadimy Jesosy namaly hoe lazaiko aminao marina dia marina tokoa. Raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy mahazo mahita, tsy mahazo miditra. Mila fahateram-baovao. Ndao ho faritantsika indray. Inona no atao hoe fahateram-baovao amin'izay mety hamaritantsika azy tsotsotra. Voalohany, fanesorana, fanafoanana ny toetra ratsy. Misy fizarana anankitelo ao anatin'izay famaritana voalohany izay. Voalohany, famonoana ilay olona tanteraka, ilay olona taloha, vonoana io zany. Ka izao reto misy toko sy andininy anaky telo andaminantsika azy. Kolosianina toko fahatelo ka ny andininy fahatelo, efa maty anareo, fa efa maty anareo. Kolosianina toko fahatelo ka ny andininy fahadimy, ko vonoiny momba ny tenanareo zay ety an-tany. Ary Romanina toko fahavalo ka ny andininy fahatelo ambin'ny folo, fa raha velona araky ny nofy anareo dia tsy maintsy maty. Ka vonoy zany lay maha-olona tsika teo aloha. Ny faharoa, famonoana ny ota ao anatintsika. Kolosianina toko fahatelo ka ny andininy fahadimy ihany, koa vonoiny momba ny tenanareo ety an-tany dia fijangajangana, falotona, firetapo, fanirian-dratsy ary fieremana dia fanompo-tsampy izany. Romanina toko fahenina ka ny andininy faha-raika ambin'ny folo, ka ny tenanareo dia atao fa efa maty ny amin'ny ota, vonoiny ny ota ao anatintsika. Ary ny fahatelo, fialana amin'ilay toetra teo aloha. Vonoana ny toetra teo aloha, vonoana ny fahotana ao anatintsika, ary ialana ilay toetra teo aloha. Efesianina toko faha-efatra ka ny andininy faha-roa amby roapolo, mba ialanareo ny toetra taloha araka ny fitondran-tenanareo fahiny. Efesianina toko fahatelo ka ny andininy fahavalo sy ny andininy fahasivy, ko fa ankehitriny esory koa zao rehetra zao: fahatezerana, fiafinafonana, lolo-po, fitenenan-dratsy, teny mahamenatra avy amin'ny vavanareo, aza mifandainga ianareo fa efa narinareo ny toetra taloha mba amin'ny asany. Ny toetra rehetra zay mahizy antsika teo aloha ka tsy mifanaraka amin'ilay sitrapon'Andriamanitra, efa niresantsika tamin'ny andro voalohany zay, dia vonoana ary elana zany toetra tsy mety izany. Famaritana faharoa dia ny hoe famoronana sy fanamboarana olom-baovao zay ataon'Andriamanitra. Ao amin'ny Jaonina voalohany toko fahatelo ambin'ny folo amin'ny dika teny iombonana eto Madagasikara na ny DM dia zao no lazany azy. Izy ireo dia tsy nateraka araka ny fomban'olombelona fa araka ny fomban'Andriamanitra. Zay zany ny zavatra takinany amin'ny hoe fahateram-baovao, tsy nateraka tamin'ny fomban'olombelona fa amin'ny fomban'Andriamanitra. Efesianina toko faharoa ka ny andininy fahafolo, fa asantsika ny voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara zay namboaran'Andriamanitra nanamboaran'Andriamanitra raha teo mba handehanantsika eo aminy. Amboaran'Andriamanitra tsika, asan'Andriamanitra tsika, voaforona tao amin'ny Kristy. Romanina toko fahavalo ka ny andininy fahatelo sy ny andininy fahaefatra, satria le nofony nahalemy antsika dia vitan'Andriamanitra tamin'izy naniraka ny zanany, nanamboatra ny zany rehetra zany. Andininy fahaefatra, mba hantanteraka fahamarinana zay ilain'ny lalàna, amboarin'ny Kristy, amboarin'Andriamanitra mba hantanteraka ny fahamarinana zay ilain'ny lalàna. Ka izao rehefa mivavaka zany tsika zao dia tokony hanana tonom-bavaka mihitsy avy ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Ao amin'ny Salamo toko faha 150 ka ny andininy fahafolo sy ny fahatininy faha 150 miteny hoe
amrony fo madio aho Andriamanitra, ary avozy iorina marina ny fanahiko ato anatiko. Azo manaisitra ny fananao masina amiko. Ny fanahy masina zany no matateraka an'izay zavatra ao anatintsika tsiraray avy ao. Manaraka ny fanatanterahana ny fahateraham-baovao. Ahoana indray ny fomba natanterahana an'izany? Ao amin'ny Isaia toko voalohany ka ny 5:20. Ka ho diovina amin'ny laveniny ianao ahafahany mitaindrendrika ao ary esoriko ny firaka rehetra aminao. Isaia 7:7. Indro ny dioviko ianao nefa tsy toy ny volafotsy, efa ny zato etranao tao amin'ny memy fahorinao. Riavana malala, misy afo ao, misy fitsapana ao, misy zavatra marary ao, misy zavatra mampahory ao, misy zavatra mangirifiry ao. Avelan'Andriamanitra hitranga ny olana sy ny zavatsarotra ataon'ny Satana. Eny fandraindray Andriamanitra mihitsy ny manao an'izany eo amin'ny fiainantsika. Tsy raha avy andao ange arantsika reto andininy vitsivitsy reto hoe Isaia 2:20. Ka ny 4:20 sy ny 5:20. Izany nanolotra ny Jakoba ho lositra ho samborina, ary Israely ho amin'ny mpamabo. Tsy Jehova zay nanotantsika va. Ao amin'ny Hosea 1:9 ka ny 1:1. Izy no namiravira, izy no namely. Jehova no lazainy eto. Ao amin'ny Job 5:7 ka ny 4:20. Raha tsy izy no manao an'izany, dia iza kosa ary? Dia valiny ny tenin'Andriamanitra, valiny ny toko sy andininy hafa zay ato amin'ny famelabelarana ataontsika androany. Fa Andriamanitra ary ny tanan'Andriamanitra no mahatanteraka n'ireny zavatra ireny eo amin'ny fiainantsika. Ndao ange jerentsika ny voasoratra ao amin'ny Salamo 7:7. Salamo 7:7 ka ny 7:20. Aoka ho fantany fa tananao izany. Ianao Jehova no nanao izany. Dikan'izany tsy misy zavatra kisendrasendra zany no mitranga eo amin'ny fiainantsika zanak'olombelona. Reto ary misy endrika ny zavatsarotra sy le fitsapana zay avelan'Andriamanitra hitranga eo amin'ny fiainantsika. Eno tsara raha sanatria misy mifanandrify amin'ny fiainantsika, tenin'Andriamanitra no miresaka eto dia raisom-po. Ao amin'ny endrika voalohany dia ny resaka mosary, na ny tsy fisinkanina na ny tsy fisin'ny fidiram-bola. Zao ny voalazana eo amin'ny Salamo 5:20 ka ny 5:20. Salamo 5:20 ka ny 5:20. Dia ny antsony mosary ho an'ny tany izy no tapany avokoa ny mofo rehetra zay toanaina. Tafiditra ny chômage, tsy anasa. Ary any amin'ny Ezekiel 4:20 ka ny 5:13. Ary ahintsoko aminy ny tanako ka tapahako ny mofo toanaina sady andefasako mosary. Riavana malala, le hoe tapahako ny mofo toanaina eto, tapahan'Andriamanitra ny vola, ny fidiram-bola. Zay zany no heviny, zay ny dikany ao anatin'io tenin'Andriamanitra io. Ny vokatra zay rehefa tapahan'Andriamanitra ny toanaina, tapahan'Andriamanitra ny fidiram-bola, dia inona ny zavatra miditra? Tafiditra ny trosa. Tonga any amin'ny trosa. Deutéronomia 4:20 ka ny 4:20. Izy ampisambotra anao fa ianao kosa tsy mba ampisambotra azy. Izy no ampisambotra anao fa ianao tsy ampisambotra azy. Tsy afaka mampisambotra zany tsika, fa lasa ampisambotra noho ny fahatapan'ilay mofo toanaina, fahatapan'ilay fidiram-bola. Ao amin'ny Salamo 7:20 ny 1:120. Aoka ny mpampanana vola hamandrika zay rehetra ananany, ataon'ny banky lavante ny fananana rehetra. Mampieritreritra zany ny riavana. Deutéronomie 4:20 ka ny 4:20. Tsy ampisambotra ianao fa hindrana, hisambotra. Aty amin'ny Salamo 7:20 1:20. Ho atao lavante ene amandrika zay rehetra ananany, ho ataon'ny banky lavante. Tsy miresaka ny faharatsiana banky tsika eto, fa rehefa tsy voavela heloka ianao, tafiditra zany toe-javatra zany ndraindray. Faharoa, ny enatra sy ny fahafambaraka. Mampieritreritra ty Naoma 1:7 ka ny 5:5. Boky ny mpaminany Naoma 1:7 ka ny 5:5. Ary angiako amin'ny tavanao ny morotongotra akanjonao.
ka asehoko amin'ny firenena ny fitanjahanao. Ingain'Andriamanitra avy any amin'ny morotongotra akanjo ny akanjo dia alefany any amin'ny tava. Avelan'Andriamanitra iseho ny fitanjahana. Enatra sy fahafambaraka anie zany ny riavany. Fahafambaraka enatr'olona. Jeremia 7:12-20. Ahoana nefa ny mahatonga an'izany? Noho ny habean'ny Elikona nampiaingana ny morotongotra akanjonao. Ary any amin'ny Isaia 7:17. Ary Jehova ampiseho ny fitanjahany. Riavana malala. Ndraindray ao amin'ny fiarahamonina menatr'olona afa-baraka ianao. Tanan'Andriamanitra hanamboatra sy hanadio anao ireny. Miverena dia mibeba. Endrika fahatelo, ny fahoriana ara-pitiavana. Ty mety tsy eritreretintsika. Eno tsara ty. Ao amin'ny Jeremia 9:1-10 dia ny tapany voalohany. Dia ozy izy ny mpaminany Jeremia. Ary noho izany dia omeko ho an'ny sasany ny vadiny. Lasa nandeha nijangajanga zany ny andanina ny ankilany. Ndao atao satria matetika ny lehilahy ny tratran'izy io. Andao raisitsika hoe raim-pianakaviana nandeha nijangajanga. Zay zany ny zavatra. Noho izany dia omeko ho an'ny sasany ny vadiny. Dia rehefa mitrangy ito hoe zavatra eo amin'ny maha-olombelona atsika, inona no fotom-pitsainana voalohany tonga ao amintsika? Lasa mandeha manatona any amin'ny pasteur, manatona any amin'ny mpitandrina, manatona any amin'ny ray aman-dreny. Tsy mety mitsy ny ataon'le vadiko. Lasa nijangajanga izy miaraka amin'ny vehivavy hafa. Iza ny tokony ho avela heloka? Iza ny tokony hibebaka? Tokony mba hiverina amin'Andriamanitra mitsy izy pasteur ô. Tokony mba hibebaka izy amin'ny toetra ratsy, izay tsy mety ataony. Indray mandeha nisy membre anankiray tratran'io dia nanatona any tomany. Tomany teo izy dia ozy inona le tena problème ranabavy? Dia nitantara izy hoe mivadiko pasteur, lasa nanjary nijangajanga, lasa miaraka amina vehivavy tsy ray tsy roa, maromaro. Fidiram-bolanay manjary miparitaka. Ka inona no zavatra tadiavinao? Ho anarina izy pasteur mba hahatonga anazy hibebaka dia hiverina amin'ny fahamarinana. Ranabavy hoa. Rehefa mitranga ny toe-javatra ohatran'izany, efa mba nitondra anazy efa nentina mibavaka ny fahadianina foana fa tsy mety mivaly mihitsy mivavaka pasteur, vao mihaza mitombo ny vehivavy miaraka aminy. Ka izao le izy hoa. Tsy izy ange ny tokony hibebaka voalohany fa ianao. Fa maninona koa no zany no bebaka voalohany pasteur, zanga no nijangajanga, zanga no nandena. Ka ianao le mahita azy sanandro, mivonto ny fonao, mivendavenda, manao teny marary, mitodi-damosina sy ny maro isan-karazany. Ibebao amin'Andriamanitra zany rehetrarehetra zany. Dia avaozy sy lotambitamby ny zavatra rehetra. Dia ho hitanao. Dia mibeba amin'Andriamanitra ianao fa tsy netiny nataonao tan'izany zavatra zany. Avelan'Andriamanitra hitrangy zany. Lasa ny sasany ny vadinao. Vakiko tamin'ny toko sy andininy eo. Nanandrana anao an'izay le ranabavy niverina tanteraka ny vadiny. Ary voninahitra ho an'Andriamanitra mijoro mandrak'izao 4 taona lasa zay. Ary dia andro ny fiangonana indray zany ray mpianakaviana izany. Ny zanaka maditra. Zavatra mpitranga koa zany. Ohatrany amin'ny Jakoba sy Esau. Rehefa tonga Jakoba, i Rebeka nge ny tao ambadika. Dia rehefa maditra le zaza, iza ny tokony bebaka le ray aman-dreny. Zaza maditra, manala baraka, mamenatra ao amin'ny fiarahamonina. Ianao ny tokony bebaka voalohany. Davida sy Absaloma. Niady tamin'ny Davida i Absaloma, fa inona ny fandeha ny toe-javatra? Misy zavatra tsy nety nataony Davida tao. Ka i Davida ny tokony hibebaka voalohany. Nitady ny famelan-keloka, riavana malala, santino any ihany reo. Aoka isika mihitsy andray am-po fa ny amin'ny zavatra rehetra zay mitrangane mandalovantsika. Misy antony avokoa tsy kisendrasendra zany rehetra izany. Vokany ary, rehefa mitranga ny toe-javatra takan'izany dia mangetaeta ny fahamarinana, mangetaeta an'Andriamanitra sy mitady an' Jehova ny olona anankiray. Hosea 5:10-11. Rehefa azo pahoriana izy dia hitady hifatratra ho Jehova. Avelan'Andriamanitra hitrangy zany mba hanadiovana antsika, mba hanamboarana antsika. Tsy mila fanentanana intsony fa mafana fo amin'ny asan'Andriamanitra sy ny zavatra rehetra zay atao ao amin'ny fiangonana. Korintianina 4:5. Korintianina 4:5 azafady. Fa tamin'ny fahoriana be ny zan-toetra azo no nitombon'ny hafaliany.
ary ny amafy ny fantany no ny tombony ny hitsipony. Avelan'Andriamanitra andalo amin'izany tsika memy fahoriana mba hahazahoan'Andriamanitra miditra an-tsehatra. Rehefa mifanan'Andriamanitra ny ao anatintsika dia angetaetan'Andriamanitra izaho sy ianao. Ao amin'ny Isaia 9:20 ka ny 9:20 Jehova noho ny azo pahoriana izy dia nitady anao, noho ny ara-ny famaizanao izy dia nanao vavaka anakapo. Andriamanitra zany no mibaiko ny toe-javatra rehetra mba hahatonga ny mpanota hiova tanteraka eo amin'ny toetra tsy mety izay ataony. Io zany tsy miankina amin'ny kisendrasendra koa, Andriamanitra no mibaiko ny toe-javatra rehetra. Faharoa, afaka manao ny asany ny fanahy masina rehefa tonga ny etaeta. Manao ny asany ny fanahy masina. Ezekiel 3:30 ka ny 7:20. Ary ny fanahiko no ataoko ao anatinareo ka hahatonga anareo handeha araka ny lalako sy hitandrina ny fitsipiko ka hanaraka azy. Avelan'Andriamanitra hitranga ny asan'ny fanan'Andriamanitra. Filipianina 4 ka ny 7:17. Fa Andriamanitra no miasa ao anatinareo na ny fikasana na ny fanaovana hatanteraka ny sitrapony. Zany rehetra zany avelan'Andriamanitra hitranga eo amin'ny fiainantsika. Dikan'izany ny fahateram-baovao zany dia amin'ny alalan'ny asan'ny fanahy masina izay miasa ao anatiko sy ao anatinao. Fizarana manaraka vokatry ny fahateram-baovao azo avela heloka ny olona anankiray. Voalohany, amin'izao fiainana ankehitriny izay iainantsika izao. Inona ny toe-javatra, inona ny zavatra andrasantsika rehefa voavela helokontsika, inona ny vokatra ilay fahateram-baovao. Ao amin'ny Joel 2 ka ny 5:20. Ary onerako ho anareo ny taona nohaniny valala, oneran'Andriamanitra. Raha ny tapan'i Jehova zany ny mofo toanaina, zao kosa onerany betsaka. Jereo ange ao amin'ny 4:20 eo ambony eo, dia zao no lazainy. Joel 2:4 dia ho feno vary ny famolona, ary oatra ny vata fanatazana ny divay sy ny diloilo. Mila fahateram-baovao, mila voavela heloka zasy ianao. Raha mpisambotra sy ananan'olona sy ny banky trosy ianao, amin'izao sisy zao kosa ianao ndray ny tampisambotra. Deutéronomie 4:20 ka ny 12. Ovahan Jehova ho anao ny lanitra trano ny fitehirizan-tsoa, andatsahany ranonorana amin'ny taninao, le fotom-pivelomana io. Amin'ny fotoany sy hita iny ny asan'ny tananao rehetra, ary ampisambotra ny firenena maro ianao, fa ianao kosa tsy mba hisambotra. Ry havana malala, mahafinaritra ny mahafantatra sy ny mahalala an'izany tenin'Andriamanitra izany. Ry havana malala, raha menatra sy hafa-baraka ianao teo aloha, dia zao ny tenin'Andriamanitra ho anao androany. Ezekiel 9:9 ka ny 9:9. Raha ningaina tany amin'ny Nahoma 7:15 morotongotra akanjonao na asehon'Andriamanitra ny fitanjahanao androany kosa. Ezekiel 9:9. Ary raha nandalo ka nijery anao dia hitako fa izay ny fotoanao dia ny fotoam-pitiavana. Ary no arakotra anao ny lambako ka nosaronako ny fitanjahanao. Jehova mihitsy ny manako nandray ahatonga anao ho afaka rehefa fambaraka rehetra sy ny henatr'olona rehetra izay mitranga. Rehefa navita ny asany sy ny fahoriana zany ny fanahy masina ka tonga amin'ny fahateram-baovao ny olona anankiray, tonga amin'ny fiovana tanteraka isika tonga eo zasy ianao, dia esorony Jehova daholy, vahany Jehova ilay fahoriana izay nalefa n'ilay memy fahoriana izay nitsapana antsika tary aloha rehetra. Jeremia 2:30 ka ny 2:20. Fa izao no lazain'i Jehova, araka ny nampatongavako izao loza lehibe rehetra zao tamin'ity firenena ity, dia araka zany kosa no mba ampahatongavako ny soa rehetra izay nokasaiko azy. Isaia 30:7 tapany voalohany. Ary dia tonga fiadanana ilay fahoriana mangidy dia mangidy nanjoa. Amarana ny famelabelaranytsika ry havana. Vokatry ny fahateram-baovao amin'ny ho avy, raha izay ny amin'ny ankehitriny. Hita vatana zany n'olona voavela heloka, vahan'Andriamanitra omen'Andriamanitra lalana. Misy rahalahy anankiray izay namana, tsy tononoko aiza ny toerana, fa tao anatin'ny 3 volana camion anankitelo mivadika isam-bolana, vadika ny anankiray, afaka volana anankiray indray mivadika ny faharoa, afaka volana faharoa, vadika ny fahatelo. Dia nitomany le raim-pianakaviana, inona tsony rava tanteraka amin'ny fananako, rava pastero.
dia nampahery azy aho, dia nitondra anazy mibavaka, dia nampianatra azy iverina amin'Andriamanitra, amboarina ny toe-javatra rehetra. Fa rehefa nandalo tamin'ny fahateram-baovao tamin'ny alalan'ny fanahy masina izay nanamboatra ka voavela heliko zany rahalahy zany, noneran'i Jehovah tena tsy tapesipeseny ny fiarin-karenany zany lehilahy zany. Mety mandrehany zao famelabelarana zao izy ary inoko fa manaraka an'izany, fantany zany ary fantatry ny olona izay manodidina an'izany lehilahy zany. Fa amin'ny ho avy vokatry ny fahateram-baovao ny amin'ny ho avy dia izao ilay nilazaina tary aloha Jaona 7:7 sy ny Jaona 7:5 ho tafiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra sy ahita ny fanjakan'ny lanitritsika raha ohatra ka mandalo fahateram-baovao. Raha mandalo amin'izany fanandramana zany dia azo antoka ny amin'ny fiainana mandrakizay zay ataontsika. Ka izao hoe tsy zavatra mandeha ho azy zany le fanandraman'le fahateram-baovao, le famelan-keloka eto, le drafim-panavotana, fa tena mila zavatra maharary, mila zavatra tsy maintsy hiaretana. Ary ao ka tokony ho tsapanao, tokony ho tsapan'ny olona manodidina anao, fa tena niovy ianao. Zany nahatonga ny Saoly ho lasa Paoly rehefa nandalo lalatsarotra tamin'ny lalany Damaskosy. Zany nahatonga ny Jakoba ho lasa Israely rehefa teo amoron'ny ranony Jaboka. Ary ianao koa mety mandalo zavatsarotra androany, mety mandalo toe-javatra sarotra ianao androany, hitan'Andriamanitra anie izy io hoe fantany, fa avelan'Andriamanitra hitranga no memy fahoriana, fa hovain'Andriamanitra ho fitahiny manana ambiampy eo amin'ny fiainanao ny fahateram-baovao zay ho arenao. Zany nandalovan'ireo patriarika teo aloha, tanan'Andriamanitra manamboatra anao raha ohatra ka mitranga zany toe-javatra zany. Jehovah no niteraka anao androany Jaona 2:7 ka ny zanak'Andriamanitra ve dia fifaliana ao an'Andriamanitra ny hitondrany fahoriana, hitondrany fijaliana, tsy ariavana. Satana aza mamme zavatsoa ho an'ireo olona zay manompo azy, maika fa lay tompony tompo sy mpanjakany mpanjaka. Noho izany ity ny raiki-poy zay ho raisitsika. Kiondalana avy eo amin'ny fahotana ho any amin'ny fibebana zany, ary ny tsy finoana ho any amin'ny finoana ny atao hoe fahateram-baovao. Ka aoka hanana finoantsika manomboka hatreto, aoka ho hiteraka ny voan'ny fibebana isika rehetra manomboka hatreto. Ny tompony no hitantsika rehetra ampahery atsika, hiaraka hivavaka isika. Ray masonao misaotra anao ny amin'ny fitahinao namindra fo taminay. Mamela heloka mandrakariva tompo, ary aoka ane mba ho voavela heloka ny zanako rehetra zay manaraka izao fandaharana izao, ka dia handray ny amin'ny vokany dia ny aty an-tany sy ny vokany any an-danitra dia ny fiainana mandrakizay. Tanterao aminay ary mampaherezana i tompo, noho ny amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Dia misaotra antsika rehetra indray nanaraka n'iny famelabelarana iny, manasa antsika hatrany mba hanaraka ny toy n'izao famelabelarana izao hatramin'ny farany, ny tompo no hitantsika tsiraray avy. Amen. Famelan-keloka, famelan-keloka, famelan-keloka. Seminera iarana amin'ny pastora Rakotomino Norva.